Ifandresaka an'izay fanamariana ny andron'ny sekoly izay ihany sika ny fanindran-dalana tamin'izay ihany koa nietsika ny tanterahana teny anivon'ny EPP Tanimbary Nandrina ankoatra ny fanadiovana ny sekoly sy ny tontolo manodidina ny tanina ihany koa ireo mpianatra indray anjara amin'ny fambolea-kazo. Mazany izay raisina amin'ity journée des écoles ity dia hoe fahatanrana, vatana salama, saina matsilo no manefy no avy feno fahombiazana. Koa dia andro faharoatsika androany amin'ny mampiavaka an'ity journée des écoles tamin'ity taona ity zany dia ny voalohany indrindra zany dia tsy maintsy manao reboisement daholo ny sisiko rehetra sy ny draine eto Madagasikara. Ny faharoa manarak'izay izay tena mampiavaka indrindra dia nareo mpanao gazety satria miara-miasa akaiky amin'ny mpanao gazety misy tena fanabeazam-pirenena satria fa 16 taona fanaovana gazety an-tsoratra izao ary ny mpanao gazety dia mpanabe ianareo ary miara-manabe miaraka amin'ny ministera ao anatin'izay dia nisy ny fifanakalovan-kevitra sy ny ady-hevitra ny rahan'ny mpanao gazety sy ny mpianatra ka nisy ny dinika tamin'izany ary nisy koa ny fanontaniana maro isan-karazany nandinihana tsara ny asa fanaovan-gazety sy hoe inona dia ny fanaovan-gazety eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina sy ny firenena. Nidinina tao anatin'izay koa ny hoe inona ny problème na déontologie sy ny etika zany eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Zany hoe hita fa nahaliana ny mpianatra izany ka dia nihirahirana mba hitohy foana izany fiaraha-miasa amin'ny mpanao gazety izany. Ankoatr'izay moa dia samy manao ny activité culturelle daholo ny sisiko rehetra sy ny draine eto Madagasikara. Ohatra hoe misy ny fifananana arakira, misy ny fifananana ara mozika ary misy koa ny fifananana question pour un champion izay atao ary indrindra ny jeu éducatif na sikeram-bolana izay manao daholo ny EPP rehetra eto Madagasikara. Izay fitaovana jeu ireo azo avy amin'ny partenaire zany dia izay koa zany anisany nampisongatana ny journée des écoles zany tamin'ity taom-pianarana ity.